Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity anio ity. Misoan'Andriamanitra isika fa mbola afaka mandray ny hery avy aminy ary ihany koa ahafahantsika mandray ny fahamarinana hatrany ihany koa. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Ray anay tsara indrizan-danitra mbola misaotra anao izahay noho ny amin'ny fotoana izay omenao anay ahafahanay mianatra ny teninao. Ray be fitiavanao fantatro ny mahakasika anay tsirairay avy dia eto izay miseho manoloana anao angataka aminao mba hamela amin'ny fahatsoana sy ny elokay. Angataka aminao handray anay amin'ny mpitiavana amin'ny mahazanaka ao anay ary ihany koa hiteny manoloana anay araka ny sitraponao. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe miady mba hanjaka ao amin'ny saina. Saika anao mamaky ny Korintiana faharoa toko fahaefatra andiny fahatelo ka hatramin'ny fahaenina. Manao toy izao anaran'i Jesosy: fa raha miafina ny filazantsaranay dia miafina amin'izay ho very izany, izay nohajambain'ny Andriamanitra izao tontolo izao dia ny sainy tsy mino, mba tsy hiposahan'ny fahazavan'ny filazantsara ny voninahitry Kristy izay endrik'Andriamanitra, fa tsy ny tenanay no torianay fa Kristy Jesosy tompo, ary izahay dia mpanomponareo noho ny amin'i Jesosy. Fa Andriamanitra izay nandidy hoe aoka ny mazava hazava eo amin'ny maizina no nampazava ny fonay ho amin'ny fahazavany fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy. Amen. Ny teny Grika nadika hoe saina ao amin'ny eo andininy io dia noema. Ny fomba fijerintsika na ny fahiratan'ny toetsaintsika no heviny ara-paky teny. Manazava an'io andininy io ny eo amin'ny ST Bible commentaire manao hoe ny ady eo amin'ny Kristy sy Satana izy dia ady mba hanjakana ao amin'ny sain'ny olombelona. Ny asa fototra ataon'ny Satana dia ny hanajamba na hanamaizina ny sain'ny olombelona. Ataony izany amin'ny fanakanana azy ireo tsy hanatra ny tenin'Andriamanitra, amin'ny fampananaram-pony vatana sy ny fanahy mba halefi ny herin'ny saina, amin'ny famenoana ihany koa ny saina amin'ireo zavatra eto amin'ity fiainana ity, ary amin'ny fanisihana ny avinavina sy ny fanandratantena. Ny tsy fahalalan'ireo very dia tsy vokatry ny tsy ny nanafahany mahalala tsy akory, avy amin'ny tsy finiavany halala ihany koa izany. Maro manko no nanana tombotsoa azo nararaotina hahalalana ny fahamarinana, saingy ny safidiny tsy ino mihitsy izy ireo ka no hanjabain'ny Satana ny masina. Ny fanjakan'ny Satana dia fanjakan'ny aizina. Hoy ihany koa ny ilazana azy hoe ny filazantsara hozy izy no an'ny fomba ahafahana mampiharihary ny drafitra sy ny fitaka ataon'ny Satana. Ary io no ahafahan'ny olona mahita ny lalana miala amin'ny aizina ho amin'ny fahazavana. Ny fiainan'i Jesosy, ny fahafatesany ary ihany koa ny fitsanganany tamin'ny maty no votoatin'ny afatry ny testameta vaovao, ivon'ny filazantsara sy ivon'ny soratra masina Jesosy. Manambara azy ny soratra masina manontolo ary satria manambara an'i Jesosy ny soratra masina, manambara ny aratsian'ny ota sy ny fandriky Satana ihany koa. Dia izao ny tsarovy, tiany Satana ianao mba tsy hamaky azy. Tsy tiany raha hamaky ny soratra masina satria manjary fantatrao azy rehetra ataony mahakasika anao sy ny fitaka rehetra izay efa homaniny. Noho izany dia aoka isika mivonona amin'ny fiadiana izay ataontsika amin'ny ratsy. Sikeno fahamarinana ny valahantsika ary aoka ny tenin'Andriamanitra ho vantofantoky ny finoantsika ho entsika miady amin'ny ratsy rehetra.
iriko zany teny zany mba kasika anao ary koa ahafahanao manokana fotoana ahafahanao mahafantatra ny tian'Andriamanitra ao aminao, dia hanana fifandraisana ety dia ety amin'Andriamanitra ny ary ihany koa halala ny sitrapony amintsika. Amen. Vavaka isika. Raha ny tsara indrindra izany tanitra mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany. Misaotra Tompo izay mampianatra anay indrindra mba handaliana anay ny soratra masina. Ampio izay atoky izany ihany koa ary koa ahatsapa fa masina tokoa ny teninao ary tsy misy manana tombontsoa amin'izany famakiana izany raha tsy izahay irery ihany. Ho dia esao ny fonay ary esao ihany koa ny sainay mba hanana fisainana fanaraka amin'ny sitraponao. Dia tahi manokana ny tsirairay avy ihany koa izay manaraka izao fandarana izao fantatrao ny amin'ny manontolo, dia izany indrindra ny anakinana ifehin'ny fiainana eo aminao. Aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotr'i Jesosy isan'andro.